Miarahaba atsika vahoaka malagasy rehetra ny tenako a. Vahoaka malagasy tsy akanavaka naiza misy atsika na any ambanivohitra any a, na ety na an-drenivohitra na avy amin'ny faritra rehetra. Ya, avy amin'ny foko rehetra natao anatin'ny foko fa vahoaka malagasy rehetra na anareo koa monina aty ivelany zany a, ny diaspora rehetra maneran-tany. Miala tsiny, tena miala fondro aminareo raha manao an'ity vidéo ty. Amiko trop c'est trop. Zokobe Patrick manamboninahitra ianao ary manaja anao ny tenako. Fa amiko a trop c'est trop. Tsy fantatro hoe fanontaniana mipetraka hoe inona kay tena mahatonga anao tena manenjika ny colonel Michael président ny refondation. Inona mahatonga Patrick colonel Patrick manenjika ny fanerosoa, inona mahatonga anao manenjika any Daya. Zavatra tiako ampahafantarina any vahoaka malagasy de tsotra. Zaho a ny maha miaramila anao, ny maha manamboninahitra anao colonel Patrick, iny tsy idirako iny. Fa ianao ny teny hoe ianao colonel, ianao a président Michael colonel, fa ianao tsy hitovy amin'ny colonel président refondation mihitsiny. Ataovy anaty lohakelinao zay colonel Adjaina, tsy hitovy amin'ny mihitsiny ianao. Ny antony de tsotra, ianao manabasy ianao ny tolona niaraka aminay fa niafina ianao fa colonel kosa président refondation rehefa nanao déclaration tonga de nidina teny amin'ny terrain izy nanafaka mivoaka malagasy. Ina mampitovy aminareo roa am'zany? Fa androany ianao a de abikorotana nyty fitondrana ty. Vahaolana rehetra fa miezaka zao fitondrana zao, na délestage zany, na fanamboarana lalana zany, fa bekarakara mampiasa ka ianao androany abikorotana an'ity firenena ity. Ary tsy miova ianao hatramin'ny androany. Mba niaraka ihany ianao hoe nandeha atsika niaraka hoe nalala ny fitondrana teo. Fa ianao niafina. Ianao niafina. Ka ina mampitovy ianao amin'ny président tsy azoko ny antony. Ka tsy haiko raha mampinanananao ao, inona zavatra manosika anao hanendrika ny président refondation. Za aloha de miala tsiny. Sapaoko anankiray maha président ny assemblée ataoko hoe raha-pireneny ty. Ary miala tsiny aminao Zokobe Patrick, tena miala tsiny, miala fonjo aminao mihitsy ny tenako. Fa zavatra tiako manino moa ty tiako ambara aminao fotsiny de zao mba manana fahendrena anao. Manana fahendrena anao. Raha tena tiany vahoaka malagasy anao mihoatra ny fitiavany colonel Michael any malagasy rehetra nanolotra ny aina izy. Ataonao moramora moa nitra tao Kapisaty zany, niatsika ny Razely zany. Ka androany ianao hiteny ianao fa ianao ny tena olona farany masina indrindra, ianao ny tena olona farany zao indrindra, ka ny olona rehetra abigadranao, ny olona rehetra amono anao. Fa iza moa ianao? Ka miala tsiny amitsika vahoaka malagasy fa trop c'est trop raha ataonao ty colonel Patrick. Lainga avoakanao isanandro sy fa trop. Androany te hitovy amin'ny samby colonel izy ianao nareo amin'ny président refondation samby nianatra samby mahay basy. Tsy tao dikany pistolet apetrakinao fahatany any amin'ny tratranao iny. Fa rehefa niady ho any tanindrazana ny colonel président refondation tonga de nidina teny izy. Fa tsy nanahaka anao niafina iny. Ianao zany colonel manaboninahitra miafina nampianarana anao angamba ny tany amin'ny akademia. Zany angamba ny zavatra nianaranao. Hatramin'ny androany ianao mbola miafina. Za tsy te hamoaka dossier anao hoe tsy fombako zany. Fa zavatra ataonao kosa fa trop. Tena miala tsiny aminao, mba miovany toetrainao.
fa tsy androany ezaka nataony zao fitondrana zao androany ianao no hanimba azy ohatsika vaoaka malagasy iza moa tsy haiko hoe mba fa mihena ny délestage niakatra ny karaha mampiasa amboarina ny lalam-pirenena rehetra amboarina ny rano Tananarivo ary ny 33 millions de dollars ny sava averina any amin'ny sava ary nanambara koa président Mikael hoe ny volany ristourna rehetra tonga de manome baiko izy homenany inona moa anaran'ity homenany ze commune misy an'izany fitranjana zany iza moa ianao iza nahasana namodoka tanteraka ny monopolisation rehetra tao Madagasikara raha tsy président reo fondation ka inona raha mba nivitanao mihoatra azy io za mba gaga aminao te anontany anao inona raha mba vitanao mihoatra azy androany ianao hanendrika niny boikely iny 30 ans daya 30 ans tsontso hainao zay fa mba nahavita zavatra vitanday ave anao raha nisy olona fahavalon'ity fireneny ity colonel tena teneniko anao ambarako aminao ampahatsorana raha nisy fahavalo izao firenena izao de rajoelona sy raha 3 mille milliards volana angalarin zareo teneny cour de compte teo mba nasany tenany zany ianao inona zavatra teneninao na Mamra Vatomanga izary nahatonga ny Mamra Vatomanga migadra any enaniky zany ianao colonel io bandikely 30 ans iny androany te hisaotra ny daya tamin'ny zavatra vita na vita zavatra tamin'ny fireneny ty izy na mbola tanora izy na mbola somary mbola ilaina ny fahindrenao anatiny na vita i daya fa tsy mitovy aminao iaza colonel tsisy zavatra vitanao ka androany anendriketrika ny boikely ny malagasy rehetra ia moa tsy nampijaliny zany Mamra Vatomanga zany tety nampanjara tetra nampijaliny rajoely ny mpanjara rehetra sy ny payena ny facture sa misy amitsika vahoaka malagasy fefa nisy hoe io daya nampikatona ny orinasany rehetra na daya nanao monopolisation na daya mbloqué ny resaka lavanila na girofle na letsi fa naheno an'izany fa isika fa ty zavatra nataony Mamra Vatomanga zany ary izy nanafaka atsika tamin'izany anisan'ny zavatra nataony daya zany ka androany ianao colonel anendrika ny boikely tsy hisaotra azy ro ataonao misaotra boikely fa asa tokony nataonay ity fa ianao no nahavita azy andana jereo plaintinao a Maurice zany teniteny fahatany jereo plaintinao a Maurice zany plaintiny daya ro mipetraka atao nabogadra ny Mamra Vatomanga androany ianao anendrika ny fanirisoa satria fanirisoa manomboka hiasa ndray koa amin'ny ty resaka 3 mille milliards d'ariary nangalary ny fitondrana teo aloha ty de androany ianao asa hanendrika ny fanirisoa inona moa zavatra vitanao izy no nanendrika an'ireo tsy maty manota teto amin'ity fitondrana ty tsy fanirisoa irery tsy fanirisoa irery nanao mba inona zavatra vitanao ianao mitena manamboninahitra colonel za hoe ny ainao hoe ataon'olona ny ainao zavatra tsy azoko iza ny olamonanao izy ka androany ianao te ampiseho hanao torapo hitena vahoaka malagasy ampy zay colonel marina fa président assemblée tsy tokony anao vidéo zao fa tsy zaka koa maro raha vitany président refondation tamin'ity fireneny ty fa tsy anao no hitovitovy aminy ino ro tena lehilahy ino tena zay maha président azy eo iro nanafaka ny vahoaka malagasy raha tsy nisy azy iny tolona iny fa nanomboka matimaty tolona izy no miavy nanafaka ny vahoaka malagasy tsy nandositra zany raha joely raha tsy nitsangana président refondation iny ary tokony anao bravo tokony hisaotra Mikael ianao fa tsy tokony hanenjikenjika azy fahatany tokony hisaotra azy ianao amin'ity jiramaty bakely famvaty tokony hisaotra azy ianao amin'ny karaha mampiasa ny ampiakarina tokony hisaotra azy ianao amin'ny fametsarana ny miaramila rehetra tokony hisaotra azy ianao amin'ny asa soa zay nataony fanomezana prime tokony hisaotra azy ianao amin'ny lalana famboarana mandera Madagasikara io tokony hisaotra azy ianao famotehana ireo monopolisation nataony karana maromaro tao Madagasikara reo androany ianao anaratyraty any Mikael fa raha tsy miteny moa zahay sangagna aminao fa ety manamboninahitra fa mahitsy indrindra eto ambony tany fa raha tsy miteny zany zahay de arodinao anao vidéonao sanandro anao vidéonao sanandro hamitaka mivoaka malagasy aoka mivoaka malagasy tsara atsika hoe marina va raha teneniko zao sadiso niasa ve président Mikael sa tsy niasa aoka mivoaka malagasy tsara atsika hoe enao ve nitore ny Mamra Vatomanga tany Maurice sa daya
aoka mivoaka malagasy hitaratsika iza no mpitsara sa iza no mpitsara sa hein tena nahavitavitanyio fanirisoa io ina ny antson'olona za bulldozer zay baiko omeny président aby any tonga de lasa izy fa kolokolo rehetra teto marina tsy hoe mbola tsy rava ny kolokolo fe miasa izy ao anatin'izay zavatra zay ka zogobe colonely mba mandiniha avao iha fa misy 30 millions ao andraiky tsika rehetra zany vaoka malagasy 30 millions tsy akanavaka manderana Madagasikara ary tsika zao hita amin'ny concertation nationale azakorotany ty fireneny ty fa raha sa ianao eto dossier nao ndao fitsarana fa tsisy amono zany ianao de angao ny mpitsara hitsaratsika hitsaratsika rehetra za fa miteny aminareo ha za miteny amin'ny président za miteny amin'ny prime ministre zany samy finna zany nareo miteny hoe zany nadio vola io hainy hoe nanadio vola sa tsy nadio vola fa zavatra ataonao ty colonel Patrick fa trop koatra manompo mivoaka malagasy ianao ta mivoaka malagasy nijaly teo taiza ianao hein miafina ianao fa ny olona rehetra tsy niafina fa niatsika ny radio teo ka androany avo ahita teny hoe ino raha ho teneninao hoe ianao ny tena rôly indrindra ianao ny tena inona fa mba de mialatsiny aminao fa anao manamboninahitra fa tsy haiko hoe iza nanome galoanao ty fa galonao ty tsy metsika anao amiko tsy metsika anao galonao io ka de alako tsina somary nanao vidéo ary vaoka malagasy fa somary manahirany ihany ty zavatra ty aleo tonga de potsirina ny apetraka amin'ny potsirina mihitsy mivoamaso fa le bandy io ohatrany olona tsy de normal mihitsy ny sainy ka de mialatsiny aminareo aho fa tsy hitovy amin'ny Mikael zany ianao tsy hitovy aminy anao na ino ataonao fa fampikorotana nataonao fantats'olona aby ne fampikorotana nataonao fantats'olona planina ataonao fa ny olona tsy miteny rehefa nasorona fotsiny ianao misy dika manina miaramila rehetra hoe tsy nasorona fe be de be ny manamboninahitra tsy nasorona nomena toerana tamin'ity androny refondation ty manina tsy nasorona fa manina anao no nasorona tsy mamieritseritsy raha ty ka androany ianao ampikorotana ty fireneny ty androany fa mba mitsiry fanaterana vaoaka malagasy ny vehivavy fa te hiteny hoe inona zavatra marery amin'ny concertation ny olona anambany voatra any hoe hanambarany keviny ny tanora vona hanomeny keviny hitondrana zany fanavoazana zany ka androany ianao saky tete anao ka hiteny Mikael saky tete anao ka hiteny Mikael de safia zany zahay tsy miteny satria mpitondra zahay fa iavao zany misy any raha ty io fa zahay zany tsy misy maka ataon'io zoko be fa tsy mety raha ataonao ty tena sere zany tsy mety raha ataonao ty angao mandesitsika milamina ty fireneny ty fa tsy ianao ndraiky o lasa fahavalony ho fahavalon'ny fireneny eto fa mba misy fetra ny zavatra rehetra fa ndra président ny assemblée ao raha io mbo mamelovelan'ny président Mikael ao zao avy aminao koa ino raha nataonao ia niafina tany vitany Mikael raha iny vo niavy mbo tetsika nalalaky manino tsy nihaninao tao Maurice tany raha Vatomanga fa manino zandrikely ty Dayar nanao ninina zavatra natao Daya zavatra erony gasy ny Daya iny zay ataova anaty saikelinao ao atria izy nandavany Mame Ravatomanga tsy nigadra taony fa raha nivelo Mame Ravatomanga ka tsy nampikorotany ty fireneny ty amin'ny vola be ny azony raha tsy nigadra tao izy tsy nakorotany ty fireneny ty fa grâce amin'ny bandikely io nanao niezaky izy olona 30 ans fa tsy mitovy aminao mameretsereta e sanandro ianao vidéo ina pistolet apetrakinao teo la nana pistolet ka tsy nandeha tamin'ny radio napijaly atsika teo zesta fahatany avao te ianao hiteniteny fahatany misy an'izao misy zao aia taratasinao zao boao fa nitoro tamy international tany indraindraiky koa mivolambola fahatanaky indraindraiky tsy hitanao galo aminao etyty to galona menanao koa izy nanomeanao an'io ka zay raha tiako volaniko de mialatsiny amitsika vaoaka malagasy aho aleo tsika concentré tsara fampandrosoana ny Madagasikara saotra tompoko lahy makasitaka tompoko vavy